ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra tsy miaraka amin'ny vokatry ny fahamasinana ny fanahy masina rehefa mety dia manamasina mitsana ny loto rehetra miala ny petipetina rehetra miova ny fiteny miova ny fijery sofina dia miova saina dia miova fo dia miova fitondran-tena dia miova fitafiana dia miova satria fa midina ny fanamasina dia mitondra fanamasinana anamasina ny fiangonan'Andriamanitra ao am-piandrasana an' Jesosy aneny fanamasina Korinthiana 2:7-8 amin'ny tompo izao ny fanahy zany izay toerany fanahy ny tompo no misy fahafana maizy azo ny fanahy masina izy dia fanahy ny fahafana fanahy ny fanafana fanahy mpanafaka izy nizaniza voafatotra tonga eto amin'ity arivo ity oana zava-mahadomena tonga olona dépendance amina zavatra iray manandevy mamatotra afatotry ny Facebook afatotry ny internet afatotry ny réseaux sociaux afatotry manandevy ity rehetrarehetra ity dia tsy mahazo aina zanezy tsy tafiditra amile zavatra iray dia tonga olona maloto vetaveta fiaina hitineto ane fanahy masina androany hitondra fanafana anapaka ny fatora ketsa sy ny gata rehetra dia hoafaka izany tapaka izany amin'ny anaran'i Jesosy fanahy masina ny anao zany asa lehibe zany rehefa nidina tao amin'ny Samsona ny fanahy masina tamin'ny fotoana azy ezaka namatotra azy olona mazaka vaovao namatorana azy dia tena mifatotra feazina tsy navela ikovoka zao nafinaritra nidina tamin'ny kely taon'ny Samsona ny fanahy masina tapatapaka ny fatorana rehetrarehetra ilay fanahy masina nanapaka ny fatora tamin'ny fotoana azy mbola Andriamanitra afaka manompo manapaka ny fatorana rehetra androany ary hitondra fanafana ho azy voafatotra ny fanahy masina Romanina 12:10 zay rehetra taria amin'ny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra fanahy masina ve fanahy fitaria tarika tsy mety diso amin'ny fanapahan-kevitra décision rehetra eo amin'ny fiainanao ho avinao misy ny fotoana mila décision raisina saropaty ekina ny engepeny ny ho avinao ny akonanao vady aman-janakao fahasalamanao eny zava-dehibe ho an'ny fiangonan'Andriamanitra be dia be ny olona manapa-kevitra amin'ny fihetsem-po manenina rehefa avy eo fifiry olona manapa-kevitra amin'ny fatsoa jery zavatra ivelany tsy mba mandinika mieritreritra tsara ry havana omena Andriamanitra antsika ny fanahy masina hitarika antsika amin'ny zavatra rehetra zao ny tenin'i Davida salamo tena 150 ampianaro anao sitraponao avenao n'Andriamanitra tsara ny fanahinao tarino amin'ny tany fahitsina tadidinao ve ny andro rahona ny andro avy tamin'ny fotoanandro misy GPS tamin'izany tamin'izany fotoana zany tena misy ny atao hoe tamberin-tany mety ho sangotom-panina fotsiny
ilaky fanandianana ny tiafina ny mbola andianana sy zora. Andriamanitra nidina teo amin'ny zanak'Israely tena hanome ny andro afo sy ny andro rahona, ka rehefa alina ny andro teo amin'ny afo, rehefa atoandro ny andro teo amin'ny rahona. Naninona? Fanamasina ne hitarika an' Jesosy mamonjy ny amin'ny afony rehetrarehetra. Amen, 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 azafady. Fa tsy hevitr'olombelona ne nitondra ny ty azy ty. Tsy fahalalàn'olombelona, katsikatsin'olombelona, politikan'olombelona. Sia! Misy fanamasina eto izy zao. Hitarika atsika amin'ny zavatra rehetra ne izy. Asa manahy ianao ny amin'ny hoe isy korotana, isy ady, isy problème, isy azonay, da mitenena tsara, tsofrano ny fiangonanao, isofy fiangonanao, manona tena fikasana ho an'i Jesosy mamonjy. Na inona olana, na toy ny ahoana marony ny devony, tsy maintsy tafavoakotsika rehefa mitarika ny fanamasina. Mafy ny amenina azafady, mafy ny amenina azafady. Isaia 30:2 na mivilo amin'ny akavanantsika na mivilo amin'ny akavia, andreteny eo voatsika ilaza manao hoe ity lalana ka anteana. Tarika ny safidinao, hitarika ny fiainanao, hitarika ny amin'ny hoavinao, eny fanade ny fanambadiana ka sainao azane Andriamanitra anilaka ny fanamasina hitarika anao, elo lalana anao ny zavatra rehetrarehetra. Fadiny Romanina 12:1 fa raha fanahy zay nanangana Kristy tamin'ny maty no fetra ao anatinareo. Zay nanangana Kristy tamin'ny maty no ambelona anangana ny tenanareo mety. Fanamasina, fanahy ny fanangana, fanahy ny famelomana, fanahy naina. Aleluia. Mafy aleluia. Pero toko azafady. Alao ufafatsika amin'ny lanitra amin'ny tanatsika voninahitra Andriamanitra. Inona moa no mahatonga atsika hiverana Andriamanitra? Satria amin'ny toerana be lehibe misy fanahy ny fahafatesana amintsika. Matavy, mampitaratoka, mampienjera, mamodiky. Olona maro firavray izany. Mampanahary mihitsy. Manefeo ianao, lavo ny rano, zero ny rano, verindala ny rano, tafitoa ny rano, ametapela ny rano, sakatara ny rano. So sa tompotsika fa eto ny fanamasina. Nisa lavo ho atsangan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanamasina nisy androany. Fanan'Andriamanitra ny amelona zay maty rehetra tonga eto. Fahasalamanao, ny fidiram-bolanao, ny avinao, ny asafandaranao, fiainanao rehetra, fianananao, velomy, 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 velomy. Teraina tompo fa tsara izy. Ny fanamasina, fa eno tsika zao, fanahiny fampiomona. Jona 4:19 19:20. Jona 5:19 Jona 9:17. Teny Jesosy ny mpampiona afo, isan'ny resahany, isan'ny persona toloiny. Tsy nanondro an'Andriamanitra ray izy. Tsy nanondro arikajery. Tsy nanondro iray tamin'ireo zavaboary mididina seza. Tsy nanondro izy ny amin'ireo olona 400 teo amin'ny seza fiandianana. Fisa ny toloiny. Sotra ny tompo be lehibe amintsika reto manandalo aty seza olana. Aminao jery tompika ny 2025. Inona moa tsy niasa taminao? Inona tsy nitona taminao? Fa nianjena tany am-piasana. Olana teo amin'ny fianakaviana. Fitsapana teo amin'ny fidiram-bola. Toy na hiditra tao anaty afo ianao. Fahavalo manodidina. Ady, fizantoety,
azy fijaliana. Sotra Jesosy. Paika amin'ny Pentecoste 2026 mbola eto ianao. Mbola tazako frère fa mbola io frère. Tsy herintsika natanjakintsika, tsy fahalalantsika na fahaizantsika. Atiny nalovana teto, atiny nalovana teto. Io président problème aminatehana teto. Fa mbola io izy, mbola hoe fony ianao, mbola hoe fony ianao. Satria fanamasina mampionona, 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 mampionona isan'andro. Toy ny hitako mihitsy izy mikapokapoka ny sorokao. Maherezy, maherezy, asa kivy, asa miaro, asa maleta pediny. Mbola eto, mbola eto, mbola eto. Terena Jesosy matsara izy. Ary ninona mbola lalana ny setraina sy ny diavana. Aza manany ampitsy. Mpanjy Jesosy, tsy ny azo tiavan'Andriamanitra. Mbola hitobaka ao anatina ao any fanamasina. Dia hitondra fampionona, fampaherezana ho anao. Amen. Fafito. Fanamasina. Zakaria 4:15. Mahitako amin'ny taranaka Davida sy ny mponinao Jerusalema. Fanahy ny fahasoavana. Dia betsika manonona masinao fanamasina, fanamasina. Dia mihira mihitsy, tsisy manatsy azy. Fomba tena fantatrove ny maizy azy ilay persona resaka. Androany amin'ny teny aminao fantaro iasa tanoina manak'izay fa ny fanamasina rahalahy, ny fanamasina sera, fanahy ny fahasoavana. Toa misy ny fahasoavana eto amin'ny fiangonana, ny fanamasina no mitondra azy. Mitondra azy, dia mampidina azy, dia manotsaka azy, dia omeny ianao atoany, dia omeny ianao atoany, dia ofeny fahasoavana eny antsika rehetra. Iainga atao fohibe, ianatsimo ianavaratra kanefa ny antsilako. Tondra fahasoavana moa dia ianao atoany. Favalo, fanahy ny fandresena, fanahy ny fiadanana, fanahy ny voninahitra. Tsisy aleluia izany rehetrarehetra izany hoe fanahy ny fandresena. Fanahy ianao aza matahotra raha mbola ho fanamasina tsy ho resy ianao, tsy ho resy ianao, tsy ho resy ianao. Fanahy ny fiadanana. Tifitra zana-tsopika amin'ny rehetra afo ny favalo. Teta ho any ny zavatra eto. Arakaraky ny ato, ny fatra ny fiadanana omeny. Arakaraky ny olana, ny fatra ny fiadanana antosany eo aminao. Arakaraky ny problème, ny fatra ny fiadanana atobatobany tsy misy fety eo amin'ny fiainanao. Raiza miara-dalana amin'ny fanamasina. Dia ho lavitranao ny AVC, ho lavitranao ny fahatapahana lalan-drano, ho lavitranao ny arrêt cardiaque, ho lavitranao izany rehetrarehetra izany. Satria tsy ianao miatrika amin'ny ady, tsy miatra amin'ny akalana, ka izay miainga avany dia midona ny vatana aminao. Fa misy protection ianao, fanamasina manome fiadanana ho anao. Tsy mety rita, tsy mety lany, vokatry ny fanahy dia fiadanana. Ele voninahitra avy any amin'Andriamanitra mihitsy. Hoy Jesosy, ny voninahitra izay menao ahy dia nanomezako azy ireo. Dia toy izay koa ny ataon'ny fanamasina. Raina voninahitra dia zaraina, zaraina, zaraina. Dia jereko olona kely io ianao dia asian'ny olona respect. Feveran'ny olona manisy respect anao. Fa mihitsy fijery ianao, fahenony ianao rehefa miteny, fahitany ianao rehefa mijoro, fandiniany ianao, dia misy zavatra, misy trasy mipetraka tsy azo etikevitra, tsy azo etikevitra. Avy azy voninahitra avy ao ny fanamasina.
salama inatsiro maso tonga multi mandalo ty olona anankiray dia manatsa be le olona efa mandalo izy vo mitify kely avatima dia makany tonga dia tsy tare be le olona rehefa aveo jery izy tsy mataky zany le olona manana mandray voninahitra avy amin'ny fanamasina omeny anao any azany voninahitra zany androany arivo amen 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 fa sivy fanamasina maizy azy fanamy hery alleluia fanamy hery oy jesosy miteny asany apôstôly voalohany teny favalo azery amin'n'atsamy fanamasina aminareo oy paoly miteny teny faharoapolo voalohany teny favalo sy men'andriamanitra fanary paolytsika Lukas 16:9 zany lazainy jesosy iny mampitondra ny teny fikasany raiko aminareo aho ko toereto an-dalanan'i Jerosalema manam-panafina anareo eny efa izy viany amin'ny raisinay any androany ranapavya raisinay any androany rana tsy finarana amin'ny anaran'i Jesosy ianao vity mitady akoty mody anao raha rivo mody miaraka amin'ny eny tsy mody miaraka amin'ny tamapolo mody miaraka amin'ny eny miaraka amin'ny eny miaraka amin'ny eny fantatrao ny asany oery io amposiro anao tsy ho azosokosoro hitahiny anao aritra amin'ny fanompona sy ny fanarana Jesosy ioery io andesenao ny heretanana ny favany tsy ampaninina anao sary tena ianitsaka maitiko ianao ianitsaka mianarana ianao ianitsaka tafo alleluia napointiraka ramosaiky ianao napointiraka ramosisy ianao tsy midika iny izany fa raisy ny hery androany raisy ny hery androany anitsakitsana amin'ny tafo le mbarifitera tomitao mofony alleluia zafo tapitra fizanana voalohany tirotsika fizanana faharoa zereo hoe mafinaritra be etreritra sy misaina mianatra reto mpamonina idina amin'ny fanamasina milatsaha amin'ny fanamasina tato amin'ny testamenta taloha testamenta vaovao ireto voalohany Samson tsara efatra ambin'ny folo ndiny velona ndiny fasivy ambin'ny folo toko fadimy ambin'ny folo andiny faefatra ambin'ny folo tsy ho vaditsika amin'ny tenin'Andriamanitra mba hifezana amin'ny fotoana fa zavatra miverimberina eto zao le adinina ny hita zao le tenena ny latsaka tamin'ny Samson ny fanaran'i Jehovah dia misy tena kirairay ny latsaka tamin'ny kely tamin'ny Samson anio le tena tamin'ny kely halleluia tinanao izao tamin'ny fotoana zay namatora anazy efa miasana teo tamin'ny fotoana nanafia ny fahavalo azy fantitra izy dia tonga avy amin'ny Filistina eritreritra hoe raisy potsiny eto no androany tsy tonga ny devolo mieritreritra an'izany mihitsy izy raisy potsiny eto ity frety androany ty serty raisy potsiny io androany disokazy ane devolo satria amin'ny fanamasina androany izay koa tamin'ny lohana taloha tamin'ny tany voalohany tinina erina tamin'ny lohana taloha eritrereto fa olona oaty
baiboly tsara tiny ambifolo andiny ny fefatra ambifolo nilatsaka tamin'ny kely tamin'ny zavatra ny fanahy Ofiry maniry anao fanandriamanitra n'izany eo amin'ny fiainany azafady. Ilatsaka mikery aminao any amin'ny fanahy masina amin'ny dia-rivotra ity. Ilatsaka mikery aminao any amin'ny fanahy masina amin'ny dia-rivotra ity. Jereo ny zavatra nisy tamin'ny Saoly mpanjaka. Samuela voalohany toko fahafolo andiny fahafolo. Samuela voalohany toko faha 1 andiny faha 1. Zao ny teny resan'ny baiboly. Nilatsaka tamin'ny Saoly ny fanahin'i Jehova. Nilatsaka tamin'ny Saoly ny fanahin'i Jehova. Jereo tsara. Finaritra be. Raha manany. Nilatsaka tamin'ny Selalany ny fanahy. Nilatsaka tamin'ny frera rano ny fanahin'i Jehova. Amen n'izany a. Davida Samuela voalohany toko faha 11 andiny faha 13. Zao ny resahany ty andiny ny sarobidy anankiray ty. Lei tanto che fede di lui, tanto fanawas, tena na hita di un Davide. Quanta fede ni? Tutta tutti. Fanam Jehova, nilatsaka tamin'ny Davide, nanomboka hatramin'izay andro. Anomboka androany ianao ilatsaka amin'ny tanora rehetra ny fanan'Andriamanitra. Amen. Amen. Afaka mba mivoatra any ianao natsoina hiakatra eto amin'ny folo be. Tendray dia malahelo ianao. Tendray dia tena matsapa tena mihitsy ianao. Hoe mity varavarana mampasitrer regny. Pastor tsy hoe anao iny. Dia varaka dia tsodrano. Dia anona teny fikasana. Elisa tonga tao amin'ny tokantranon'olona. Isy fitahina. Elia niditra tao amin'ny tokantranon'olona. Isy fitahina tao. Biby tao Jesosy mamonjy. Tena tia mpanompon'Andriamanitra. Tonga tao amin'ny Kornelio ary Petera. Tomboka ny Filipo. Tony amin'izay Petera. Hoy ny asan'ny apôstôly toko fahafolo andiny dimy amby roapolo. Raha mbola nilaza izany toro-teny izany Petera dia latsaka tamin'izay rehetra nandre ny teny ny nareo menakavy kely fikatranonareo ny ao dia mianaka efa mianaka fito mianaka maromaro andrano ve 5 mianaka engane ny fanan'Andriamanitra ilatsaka amin'izay ao an-tranonao rehetra androany. Data feno ny fanahy masina, mama mandray ny fanahy masina, lamatoa misy fanahy masina, na eko mandiny ny fanahy masina. Faralahy misy herin'Andriamanitra maniry azy. Ny fahafitokana misy fahasoavana midina ho aminy amin'ny alalan'ny fanahy masina. Tatabe feno ely, bebe feno ely, tantilina feno ely, tontona mandray ely, mpanampy mandray ely, gardin mandray ely, jardinier mandray ely. Zany tokantrano zany moto hoe lanitra paradisa. Misy atobosina masina tery manao
Zany apôstôly tsy ambin'ny folo andiny faheriny nametraka amin'ny politanana izy ireo latsaka tamin'izy ireo fanamasina dia menika tena fa misaotra ny fanahy masiny tsika, misaotra ny herin'Andriamanitra tsika. Vavaka nataon'ny fiangonana Jesosy mamonjy namerina azy ho amin'ny fahavelomany, nanangana azy ary sitana tanteraka. Dia raina ny tompo fa tsara izy maniry zay amin'ity arivo ity ny fanahy masina tenany, Jesosy tenany, ilay mpanao batisa ny fanahy masina sy ny hafane ametra tanana amin'reto rahalahy rehetrarehetrarehetra, ametra tanana amin'ny anabavy rehetra zay tonga eto nafirinareo ipetraka amin'ny anabavy ato, amin'ny ran'zay ato, amin'ny ran'zay ato, amin'ny ran'zay ato ane tanan' Jesosy dia ho feno hery ianao, feno fahasoavana ianao, feno fitahina ianao tapity fotoana androany ity ho voninahitran'Andriamanitra irery ihany. Resantsika farany dia pita fizarana fahatelontsika marana antsika azy fiangonana tany Jerosalema. Azany apôstôly toko faharoa andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Izy ireo tsy olona ray tahaka ny Davidy Saoly Samsona tsy ohatr'izay Jefta sy ireo maro hafa fatao amin'ny baiboly. Ity tonga dia fiangonana mentionné tao anaty baiboly, nisan'izy ireo tena nafinaritra. Foy ny andininy ankiray, izy rehetra averiko indray mandeha, izy rehetra, amen. Takatrao ve tsika rehetrarehetra reto nafiry jereo kely le okavianao sy okavananao, i olona jerenao io andray ny fanahy masina, ilatsaka amin'ny herin'Andriamanitra androany. Ianao le nijery azy teo koa dia tsy ho diso anjara, ianao mihitsy aneny ho voalohany, ho kasihany androany, ho fanginy verimbelominy androany. Halleluja. Fepetra idina ny fanahy masina. Sy ho halleluja mafy be aloha, azafady aloha ho an'i Jesosy rery ihany ny voninahitra rehetrarehetra. Tsy resaka zavatra betsika roa ihany manasanao mba tena hiaino tsara manomboka eto, miaino tsara. Zavatra voalohany, fepetra idina ny fanahy masina. Firy maniry ilatsahan'ny fanahy masina hoe androany? Misy olona tena maniry idina ny fanahy masina ve eto androany azafady? Ty fepetra voalohany, eta voaporofo. Misy porofo, arahana porofo, ny eta. Misy eta. Misy gariavana olona tsy mba mangetaeta mihitsy.
inona tsara hony ça ne m'intéresse plus tsy mahaliana zany ny ana le fitahina ihany zao no tena tadiaviko fipoahana arabola dia manofinofo mihitsy roviana ihany ary zaty ny lasa miliardera roviana ihany ary raha mba zaho ny président de la république diso hevitra ianao fantatrao ve fa ny fanahy masina ilay vérité absolue ilay zavatra rehetra ao anatin'ny rehetra maniry hidina aminao, maniry asa aminao, maniry hamangy anao, maniry hilatsaka aminao. Noho izany manana hetaheta misy olona mangetaheta veto azafady raha mba izaho Jesosy ny feno fanahy masina androany tompo fanahy masina raha mba izaho no ametrahana tanana androany ifany olako ho afaka ny fatorako tena olona fafotsy aho ifamy problemako rehetra fa velany eroka sy ny fahotako fa fafany antsoko rehetrarehetra fa soratany an-danitra ny anarako ary za lelehilahy sy vehivavy afaka andresy ivaka ho mpandresy mangetaheta Jesosy avy Jesosy ataoko batisa ho fanahy masina amin'ity hariva ity. Zao ny tenin'ny Davida Salamo 2:2 sy 2 tahaky ny tera mianana maniry ny rano anony no anry ny fanahiko ny Jehovah. Mangetaheta n'Andriamanitra ny fanahiko dia Andriamanitra velona dia hoy izy ny tena roviana no tonga ka iseho anatrehany Jehovah. Misy hetaheta mampalahelo mba tanora firy mangetaheta petsaka manam-pianiriny ho lasa ny andafy atratra ny vinany atratra ny tanjony ho lasa toy izao tafiditra sy ho sélectionné ao anatina concours. Za miteny aminao androany ataovy tena lara-pameny eo amin'ny fiainanao. Ananetaheta ianao fenona ny fanahy masina, fenona ny fanahy masina, fenona ny fanahy masina. Hoy Davida amiteny Salamo 2:2 Andriamanitra Andriamanitra mangetaheta anao ny fanahiko maniry anao nofoka eto amin'ny tany maina mangetana tsy misy rano. Tena nisy hetaheta izy, nisy hetaheta manao rehefa nivavaka izy tena nandra-tanana mihitsy, rehefa nivavaka izy tena niantsoantso kikiky, rehefa nivavaka izy tena nikorina ny ranomasina, rehefa nivavaka izy no vakiny mihitsy ny fony mba ho hitan'Andriamanitra, mba ho vavolombelona eo masin'Andriamanitra, mba ho pirofo mitohaka amin'ny tendany. Mangetaheta izy. Amen dia amen dia amen dia amen dia amen zafady. Zao le teny fikasana amin'ny Salamo bokin'ny Isaia zafady 4:7 andatsaka rano amin'izay mangetaheta aho. Ny fanahiko amin'ny teraka ny fitahiko ho amin'ny alokin'ny kibonao. Isa no andatsahan'Andriamanitra ny fanahiny zay mangetaheta. Mba firin'ny olona mangetaheta tonga eto amin'ity hariva ity azafady. Mba mahita olona ve Andriamanitra mangetaheta eto amin'ity toeran'ity androany azafady. Amen. Amen. Io dia ohatran'ireny bluetooth reny. Ahoana moa le bluetooth? Ity misy appareil anankiray. Ity misy fitaovana anankiray. Izy ireo dia afaka mifandray amin'ny alalan'ny bluetooth. Rehefa samy misokatra mifandray ireo ary afaka mifandray. Raha tsy hoe
efa misy fitaovana anankiray mifandray amin'ity meloha, dia raha tsy déconnecté iny zany hoe alana mihitsy aloha, zay vao afaka mihitsy ity fitaovana ray ity. Dia ohatr'izay mihitsy ilay izy, ohatr'izay mihitsy le fitaovana any ambony. Ny fanahy masina io ny fohy be ny fahasoavana, fohy be ny fitahiana, fohy be ny fahagagana, fohy be ny hery sy ny osotr'Andriamanitra rehetrarehetra. Itsika le fitaovana ety ambany. Maninona ianao tsy mety connecté mihitsy? Satria misy bluetooth ny devoly, bluetooth ny zao tontolo zao, bluetooth ny adalana sy ny fahotana maro samihafa. Mbola connecté amin'iny ny fonao, mbola connecté amin'iny ny fiainanao, voafatotra iny, voagejana ka raha voavelomina ny bluetoothnao, hirahira zay ao anatin'le fitaovana no mandeha ao, ty zavatra feno adalana rehetrarehetra ty. Dia toy izay mihitsy ka naty miseho miakanjo toy mivavaka aza ny olona ray, teny feno ozina, fitondran-tena mandratra, manafitohana, makivy sy ny maro, mampitolakaka, izay no mivoaka ety ivelany. Mampalahelo fa olona maro connecté amin'ny tontolo maizina, monde invisible. Dia ny devoly fanahy maloto, io no mibany. Engane ho tapahanao ny fifandraisana ratsy amin'ny devoly, dia hanomboka hitodika hifandray amin'ny fanahy masina ianao androany, dia ho connecté amin'ny fanahy masina ny ianao manomboka androany, dia izy no ampikoriana ny aina sy ny hery, ny fiainan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, mba mokatra vokatry ny fanahy ao amin'ny fahatsarana rehetra, eo amin'ny fiainanao rehetrarehetra. Raha misokatra amin'ny vavanao, tonga dia misy osotry ny fanahy masina, misy tandindo ny fanahy masina, milaza amin'ny fahatsaràn'Andriamanitra. Vao mihiratra ny masonao, maso hafa mihitsy, sofinao hafa mihitsy, fonao hafa mihitsy, ny fiainanao hafa mihitsy, hatramin'ny fitafianao aza dia ho hafa mihitsy, fitondran-tenanao hafa mihitsy. Anio manana etaeta, manana etaeta. Tsy ampirisika anao hoe teneny kely eo akaikinao hoe manana etaeta, fianao mihitsy ny tenenina androany, manana etaeta. Zay manana etaeta rehetra anao aleloia ao mpitsanganana dia manofa ho fanontanany amin'ny lanitra. Averiny indray mandeha, dia averiny indray mandeha, dia averiny indray mandeha, dia averiny indray mandeha. Tahinany ianao teo, tahinany ianao teo, feno ianao. Aka toerantsika ho tahiany Jesosy nareo. Jaona 7:7 tamin'ny andro firaviravona, tamin'ny fiafarany fotoana lehibe io, tsangany Jesosy dia niantsona ana hoe raha misy olona mangetaeta aoka izy anatonaka isotro. Efa vonony eny an-tanan Jesosy zany hery zany, zany fanahy masina zany, ary androany izy dia mitsangana eo alakaikinao, eo alohanao, eo anilanao eo rahalahy, dia miteny mihitsy izy, raiso ny fanahy masina, raiso ny fanahy masina, raiso ny fanahy masina, raiso ny fanahy masina. 9:30 fanahy zay fo raiso mino azy no nolazainy tamin'izany. Fa ny fanahy masina tsy mbola nomena satria tsy mbola niditra tamin'ny vonindahany Jesosy. Inona mipirofo fa mangetaeta ny olona ray? Efa ndresako teo, rehefa mivavaka izy, tena mivavaka. Tsy avelako anao raha tsy tahinao androany Andriamanitra. Za tsy anaky tsy voaka andreo varavarandreo raha tsy mandray fikasiana sy fambangin'ny fanahy masina androany. Tena ho tsapako mihitsy fa tena misy zavatra hafa mihitsy manomboka midina, manokotra zay tsy nambolen'Andriamanitra, manrotana zay tsy naoriny, ary manadio, manamasina ny fiainako. Dia raina ny tompo fa tsara izy. Proof mibebaka ny amin'ny fahotana izy
fa ho tanyfotoana tamin'ny fanahymasina. Misy olona nandaigna tamin'ny fanahymasina. Misy olona nakafanana ny fanahymasina. Misy olona nanohitra ny fanahymasina. Misy olona namono ny fanahymasina. Misy olona naniratsira ny fanahymasina. Misy olona mampalahelo ny fanahymasina. Mampalahelo tamin'ny teny tsy voahevitra. Hoy Jesosy, mampany olona ny amin'ny teny foana rehetra ny lokony vavany. Aminao ny fitsarana. Amin'izao tsy tenena tsy soratana. Publication commentaire topique. Tsany mantsy ny lasa ondanan'ny olona amin'izao andro faran'izao. Tsisy miondana intsony ny Baiboly. Tsisy miondana intsony ny fiainam-bavaka. Tsisy miondana intsony ny asan'Andriamanitra. Tsisy miondana intsony zany alim-bavaka zany mba firmana ny etaeta amin'izany. Raha ianao le niteny ratsy ny fanahymasina tsy manakambara aminao satria azo famelan-kely ka ny olona ny amin'ny fahotana rehetra izay nataony. Fa izay niteny ratsy ny fanahymasina no blasfemevana. Tsy azo famelan-kely ka na amin'ny fiainana ankehitriny, amin'ny fiainana ho avy. Satria niteny ratsy ny fanahymasina. Enganeka tsisy olona eto anivontsika holatsaka atao amin'izany hady lalina tsy misy famindrapo izany. Bepandroany verena amin'Andriamanitra. Afoiziny io tanao. Tapao fifandraisana amin'ny devoly. Dia hidina aminao. Hilatsaka aminao. Fanahin'Andriamanitra. Zao hariva izao. Afaka manao amenina mafy be ve azafady ve? Tiany lazaiko farany. Vepetra itiana amin'ny fanahymasina. Fangatana, mila fangatana. Izy aminareo ray rangatana zanany azan-drano. Anome azy mena rano, atody, anome azy maingoka. Angatany mofo, anome azy vato. Nareo na dia ratsy azy. Malala anome zafatsy ho an'ny zanakareo. Tsy mainka andray nareo zay any an-danitra. Anome fanahymasina ho an'ny zay mangataka aminy. Izy amin'ny vonina angataka androany. Omeny ianao fahasamatahotra. Omeny ianao fahasamatahotra. Hoy ny tenin'i Jesosy mangatà teo omeny ianareo. Tontony teo voany ianareo. Mitadiava dia hita ianareo. Fisarehetra mangataka teo mahazo zay mandondona teo voany. Zay mitady dia hita. Azo ianao sera. Andray ianao sera fahasamatahotra. Hitan'i Jesosy ianao. Fantany ny anaranao. Fantany ny atsipirian'ny fiainanao. Miarabanao sady afahandro mpandresenao anao. Andro miavaka ho anao. Dia premidity ho feno hery, feno fahasoavana. Andray avy eo fahafenona makamy fahafenona. Dia ianao no hiteny mana hoe Jehovah no mpiandry ahy, tsy hananjafa mahory ahy, ampandry amin'ny ay maitso izy, ampandondra amin'ny tany tony izy. Entiko fahasoavana sy famindrampo anaraka amin'ny andro rehetra iainako. Ary dia izao hitenenao mana hoe ny kapokako dia tobaka. Mitobaka, 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 hitobaka ianao, hitobaka ianao. Na ny akanjonao aza dia hisosotro ny fanahymasina androany. Na ny volonao aza hisosotro ny fanahymasina androany. Poketanao, ny kiraronao, palitaonao rahalahy, ny kravatinao, isy hery, isy fitahina, rovina. Zao hariva izao. Dia raina ny tompo fa tsara izy. Ahoana ny ataontsika zao? Inona ny ataontsika? Hidina eto ny fanahymasina. Hilatsaka eto izy. Saotra an' Jesosy fa fanahymasina efa midina. Indray izy tonga dia miazakazaka ny anaty aretina any. Dia misy marary efa sitrana sady eto fa ho an' Jesosy ny voninahitra. Izy zay olona zay azafady. Tao anaty toroteny dia efa nisy aretina niala sady tao anatiny tao. Sitana, sitana, sitana. Misy devoly efa nivoaka sady. Ho an' Jesosy ny voninahitra. Ary any an-tranonao any. Olana ny alanao tao. Vaolana no vataninao ao androany hariva. Le devoly zay nanao zay ho afany teo amin'ny fiainanao. Tady lalana ampitehananao. Aza matahotra.
fahavalo rezy dia manitry ny fiadanana manorotoro azy eo ambany fitoeran-tongotra ao eo ambany fitoeran-tongotra ao amin'izao fotoana izao. Raisy ny fanahy masina androany hariva, raisy ny fanahy masina androany hariva. Takeo hidina aminao izy hamangy anao, hilatsaka aminao, atsoy mihitsy Jesosy, ataovy batisa Jesosy eo, ataovy batisa Jesosy eo, ataovy batisa Jesosy eo. Ahidino le afo, ianao miteny hoe tonga ny mpiafy ao akorin-drano aho. Inona niriko raha mirehitra sady zany? Aiza le afo? Efa nidina teto tamin'ny 63, 64 batisa tamin'izany fotoan'izany 22 décembre 1963. Tena tsy hay toerana, tsy hay faranana, miracle, tsy tambo isaina, demoniny voaka, malemy mitsangana, jambana hiratra, marenina tonga na laty, pino mahery, pino mijoro, mandresy fakapanahy, mandresy ady, tsy beko ny etaka, tsy mora milavolefiny, tsy mora tafitohany. Lehilahy sy vehivavy tena araka ny fon'Andriamanitra maro. Niova ve Andriamanitra? Niova ve izy toa tsy mety sitrana tsony ianao? Miova ve izy fa toa tsy mivatsony olona anao? Toa tsisy fefarany ny atinao? Toa enta mavesatra timbiasan'ny enta mavesatra, fahoriana timbiasan'ny alahelo, ranomasy timbiasan'ny fisetona, aisina timbiasan'ny aisina. Rovina no hitsahatra, rovina no hiato, rovina no sitrana, rovina ny vamy problemanao. So arivo zao, mahereza sera, mahereza ralamalalo, ry mpiasan'Andriamanitra namako, aza matahotra, andao loaratsika indray, trandrahantsika le loharano, zay naombiazan'ny mpanorona sy ireo zoky ray aman-dreny nandimby ty asa ity, dia hivoaka ho mpandresy ane Jesosy mamonjy. Zao tontolo zao no iaiky sy ilaza fa tsy maty vonoina ny fiangonana Jesosy mamonjy, tsy ho faty satria mbola eto ny fanahy masina. Mila lay afo vaovao aho, mila lay afo vaovao ianao. Vonina Jesosy androany hariva. Mba misy olona vonina veto azafady, izy avy vonina azafady. Mafy ny aleloy, te mafy ny aleloy, te mafy ny aleloy, te mafy ny aleloy. Ndo tsy hoe tsika fanatitra eo anatrehan'ny tompo mihitsy ny tena tsika amin'ny arivo teo miporofony ny etaetatsika. Ny fiainako rehetra Jesosy, hatraty etapin-dokatra ny ampalady. Omeko anao Jesosy eo, omeko anao. Mamelany eloko sy ny fahotako rehetra Jesosy eo. Ibebako ny fangatsiaham-poko hoe fiamorako, fanaovako tsintsinina, fanompona anao. Tompo, izay rehetra nampalahelo anao, ibebako androany zany. Miverena amin'ny tompo, iverina aminao izy, iverina aminao mibatisa ny fanahy masina, iverina aminao mibatisa ny fanahy masina, iverina aminao ny hery sy ny fahasoavana tsy eto aina, amin'ity hariva ity ho atombok'Andriamanitra izy.